Salamy! Ninahako dia finoana. Classe de seconde amin'ny LMA ary mandray anjara amin'ny programme Sciences et Notes izay karakarain'ny Explorer Home. Aty amin'ny alany Tsinjarivo izay izao. Androany antsika dia hiresaka momba ny Lémuriens. Fantatrao ve fa ny lahy dia dominé? Ny lahy dia tsy mitarika izany mihitsy. Rehefa mandehandeha ny groupe dia any amin'ny farany foana izy. Raha ohatra indray ka mihinan-kanina dia ny vavy sy ny zanany mihinana voalohany, dia rehefa lany ny sakafony izay izy vao mihinana. Ny antony dia vigile izy, izany hoe miambina ny groupe mba tsy ho voan'ny loza. Fa kosa rehefa mahatsiaro tena en danger na rehefa misy biby mihaza toy ny fosa ohatra dia ny lahy no miady sy miaro ny rehetra. Amin'ny ankapobeny dia miavaka amin'ny biby rehetra ny Lémuriens ary samy manana ny anjara asany tsirairay avy toy ny olombelona ihany. Tokony arovana izany izy ireo.